fanambarana manoloana ny fanosorapotaka sy ny fanameloana sady ny avanay mahakasika ny famonoana ny tompokilahy Danila Rajanina tao amin'ny lasity Ivandra dia manao izao fanambarana izao izay avan'ireo mpiasa malagasy telo miraharahy nalefa any am-ponjavonjomaika sy ireo voaroaroa hafa hotronon'ireo mpisolo vavy. Mbola andalana ny fanadihadiana ary na dia misy aza ny famonjana vonjomaika sy ny fanaraha-maso fitsarana ny avanay tsy mbola midika akory izany fa meloko ireo izay voaroaroa amin'ity raharaha ity. Noho izany meloinay tanteraka ireo ainao manjery manao procès médiatique manaiky atao fitaovana mba amelezana vaovao tsy marina sy hamindrina fitsarana mba hanakonana ny marina amin'ity raharaha ity. Ampatsahivinay ary takinay ny fanajana présomption d'innocence sy ny zony voapanga mba tsy hanaovana sorona ny fahafahan'ny havanay na ampanginana ny opinion publique izay voavilivily hatrany am-boalohany. Efa ny ampelantanan'ny fitsarana avokoa ireo dradradraireo pirofo, vidéo, sary sy ny sisa. Ary mahafaly anay ny filazana fa izy fanaovana expertise ADN sy mpahay-tao vahiny andray anjara amin'ny fanadihadiana. Tiana ihany koa ny mampafantatra sy anaovana antsoavo aminareo tompona andraikitra sy malagasy mpiray tanindrazana fa misy olona tsy fantatra ankehitriny mandrahona faty anay avana sy voakasiky ity raharaha ity na ny any am-ponja na ny tsy voatany noho ny antony tsy fantatra. Ety am-pamaranana na efa tehiteny mafy azy izahay fa tsy meloka ny havanay mba ho fanajana ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana sy ny fitandroana ny marina dia ho andrasanay ny rariny tsy andriny hafa ary apetraka feno eo ambany fahendren'ny fitsarana ny raharaha rehetra. Sotra to zavatra azonay lazaina angamba aloha dia zahay manaja ny atao hoe secret d'instruction dia aleotsika mba tsy hanoro tsy ahavoatontoina n'le marina dia ionona amin'izay fanajana secret d'instruction izay fotsiny tsika fa rehefa mandroso ny raharaha dia hitantsika eo ihany hoe inona ny zavatra mitranga marina. Nahoana ireny hoe misy fiaraha-miasa amin'ny tompondraikitra vahiny amin'isaka haitao teo ijerena ny ADN karazany teo. Ny tombontsoanay amin'ity raharaha ity dia nitrangan'ny tena marina dia raha izay ny zavatra hiverina hoe ampitrangany marina dia mahatsara sy heverinay fa mety izay. Misy antony manokana ve hoe somary nanginginina reo na ny mahafantsinareo mantsy hoe secret d'instruction sy ny rehetrarehetra teo a. Misy antony manokana hoe zao ve nareo vao miresaka satria efa me manatona ihany le atao hoe famohanana izay vokatra expertise zay. Tsy nisy antony manokana angambany hoe nisafidianana ny anginana fa nanaja foana izay hatramin'ny voalohany ary mbola manaja hatramin'izao ny tsy ambaratelon'ny fanadihadiana dia izay no antony anginanay ary nahita nareo dia ny ataonay androany dia nisarika fotsiny sainy rehetrarehetra mba hotony sy hanaja nio fa secret d'instruction izay atsainay fatratra io. Ina ny fipetrana andraisinareo hoe misy fandrahonana faty teo zany. Ny fipetrana andraisina angamba aloha dia raha mahita nareo hoe tsy ny fianakaviana rehetra ny tonga eto fa ny olona nianjadile fandrahonana ho faty dia mipetraka ny versika hoe nakisisana mba tsy hita loatra izay angamba. Amin'ny endrika ahoana misy misy fandrahonana izay? Ny endrika iseho ilay fandrahonana efa misy enquête koa mandeha momba an'izay dia aleoka mba hajaintsika koa ny secret d'instruction mahakasika an'izay. Fantatra ny mpandrahona? Raha fantatra ny mpandrahona dia tsy nitenenay olona tsy fantatra fa mety efa navoakanay ny anarana raha ohatra ka. Misy mesurage reny reny ohatra misy ilay mamoaka secret d'instruction tahaka reny hoe le partie adverse au niveau procédure na salona. Ny zavatra azo lazaina angamba aloha dia hoe tsy hanaraka ny jeu izay dia amoaka koa izay angambany fa ny hoe andray mesure manjary ohatrany efa hoe sanaty dia avoakanay daholo ve ny zavatra hiverinay fa atao rehetra. Ny resaka fahafahana vonjomaika sy ny rehetrarehetra resaka procédure zany ny hoe mitaky na tsy mitaky tsy atsainay ny tany tandalantsika dia atsainay ny rafitra napetraka ny lalàna mahakasika ny
fizotrany raharaha rehetra zany hoe any amin'ny rafitra tokony anaovana zany zay manao azany rahanao atreto aloha dia alao ataonay hoe misy koa ny tsy ambaratelo ny asana misy ara ny akoatra ny secret professionnel dia tazominay ho anay zay ny faindondra raha aminay a dia ny mahakasika ny fianakaviana sy ny olona rofanay a izay voazona any am-ponja zany hoe mifantoka loatra fantoka amin'ny fiarovana ny zareo sy ny tombotsoany aloha ny ady atrehanay a zay vo mety hoe raha mitondra makany amin'izay fiarovana tombotsoany zareo famantarana le olona dia mandray anjara makany amin'izay zay manareo anatin'ny fiarovana ave mety mahita ihany nareo hoe tsy rariny ilay fitazomana amponja aloha zay ny hoe rariny na tsy rariny a ny fitazomana amponja aloha tsy voatery hoe nanao le olona voatazoma amponja fa antony maromaro ny itazoman'olona amponja ohatra hoe ny resaka ordre public na fiarovana ny ain'le olona voaroiroy manana ny antony matoa ny fitsarana na ndray fanapaha-kevitra ny itazona amponja dia manana ny motivation zareo dia izay ny naverinay foana hoe mba ho fitandrona ny secret d'instruction dia arahanay ny procédure aloha fa rehefa mizotra ny toetra raha tonga ny fotoana ahafahana mamoaka ny zavatra rehetrarehetra ataontsika rehefa miravina daholo ny zavatra rehetra dia ngamba hitondra fijery vaovao zay hitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny toetra raha